Apitsikita zany tokolasy tompoko-vavy nitondrananao ny fiarabanao mampiarintso indray amin'ity alina ity ary naterananao ny filarintso ihany koa. Manasana indray hanaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV. Maromaro ireo karazana vaovao izay tanterananao ao anatin'izany fa ny anomboantsika azy dia ny mahakasika indrindra ny lafiny tsy fandriampahalemana. Anampy ankapeo ary ny vondrona ny fiarahamonim-pirenena ny sehatra tsy miankina ary ny sindikalista manoloana ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Aoka izay ny tsy fandriampahalemana hoy izy ireo fanadihadiana Vola Ravoavy sy Thierry Rakotoarson. Miantso ny tanterahana fihaonana mana ny olona ny tsy fandriampahalemana, ny vondro ny fiarahamonim-pirenena ny sehatra tsy miankina ary ny sindikalista manoloana ny tsy fandriampahalemana. Tsy fandriampahalemana izay miseho amin'ny endrika samihafa: alatromby, vonolona, fanolanana ary paosy, fandrobana, fakana-keriny dia nahazo vahana avokoa na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Ny fisian'ny kolikoly no nambarany ity hetsika fanoherana ny tsy fandriampahalemana ity fa mampahazo vahana ny tsy fandriampahalemana. Efa misy toro-dalàna nalefanay any ministera zany mikasika amin'ny anampiana ny fanjakana satria aminay ary amiko manokana io za hoe lasa mandeha hira ohatran'ny kirarony be mina fotsiny ny momba ny fandriampahalemana raha ohatra ka tsy hiaraka amin'ny vahoaka ny fitondra. Diazo setra zany fitilovana volamena sy fikaream-pozy raha ombongeza be iny sy hitasika ny andehanana. Io zany anisan'ny marika voalohany tokony hoe ahatantarana ny fanjakana sy azonaty fa afaka miaro ny aivoaka sy ny fananany tokotra ny fanjakana misy. Nosoritan'ny filohan'ny sendika hivondronan'ireo orinasa malagasy SIM fa mampihemotra ny mpampiasa vola ny tsy fandriampahalemana. Miantso ny SIM ny fihaonana andatabatra boribory andinihana ny tsy fandriampahalemana ary hitondrana vahaolana maharitra ny fiarahamonim-pirenena ny sehatra tsy miankina ary ny sendikalista. Izy ihany koa ny hetsika hiantsona ny rehetra ny 15 ny volana Martsa. Sehatra rehetra misy eto Madagasikara no hiarany tsy fandriampahalemana iny. Ny antso atao dia tsy ho an'ny mpampiasa na ho an'ny mpiasa fa ho antsika daholo be. Inona mantsy satria tsy maintsy mavisika isika rehetra hiatrika an'io, miara-entana isika rehetra miatrika an'io. Aneo fa tsy zaka manafitra ny andavanandro ny fiarahamonina sepotrao isika rehetra eo amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana. Aoka izay ny tsy fandriampahalemana eny anivo ny tambazotra tseratsera, ny vondro ny mpandraharaha toy ny GEM, FIV-PAMA, eo ihany koa ny APB izay vondronan'ireo banky, GTM, GENOM, ny fikambanan'ny karana mizaka ny zoom-pirenena frantsay, CFOIM, GOTICOM, ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany SIF, eo ihany koa ny FIVATO, fiaramenta ny vahoaka tompon-draharaha manohitra ny tsirariny no anisany miaraka ao anatin'ny hetsika aoka izay ny tsy fandriampahalemana.